misaotra ny tompo lehibe indray isika nabeon'ny eto amin'ity tapany ariva ity a noho ny famondrapony asan'ny fitiavany dia tafahoana somatsara isika misaotra anao a mbola miverina indray a tonga manompo ny tompo ane a hitasy hanampy anao misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny izay nitondra famparezanao atsika tamin'izany hira fiderana izany a izay mampisaitsainantsika ny any an-danitra tompany hita azy a ary ampitombo ny fahasoavana ao anatiny eny ary ny tenin'Andriamanitra izay horaisintsika ary amin'ity tapany ariva ity a dia araka izay a voasoratra ato amin'ny Matio toko koa lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy mandehana somatsara ho ny 1970 tonga avy aminao araky ny nonao dia sitrana tamin'izay ora izay ilay mpanompany Jona toko faharoa andininy filazantsarany Jona toko faharoa dia ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy hoy Jesosy taminy raha vehivavy moa mifaninina akory izao tsy anao tsy mbola tonga ny fotoako fa hoy ireny ny tamin'ny mpanompo ataovy izay asainy ataonareo ary nisy ny vato enina mahalana rano indrona itelo vata ferikinina avy nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaon'ny jiosy dia hoy Jesosy tamin'ny fianohy rano nisy ny 17 dia nofenonatra amin'ny molony 15 ary hoy Jesosy tamin'ny tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nientiny izany ary raha nanandranana rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala izay ny aviny fa ny mpanompo izay ninovina rano no nahalala dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao tamin'ny hoe 10 araky ny fanao ny olona dia ny divay tsara no arosiny aloha ary rehefa misotro be ny olona dia vo izay ratsiratsy kokoa fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka kehitriny alleloia amaranantsika ny vaky teny a ny boky ny mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny faharaika amby telopolo izao ny vakany mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny raika amby telopolo dia nijoko teo raha mpisake ka niantso tamin'ny fiamahery tamin'ny teny jiosy sady nanambara hoe enohy ny tenin'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny Asiria izao nylazay ny mpanjaka aza mety hofitahin'ny Ezeka ianareo fa tsy havonjy anareo amin'ny tanako izy ty akory aza mety hapatoky ny Ezeka an Jehova ianareo amin'ny anaovany hoe Jehova namonjy atsika tokoa ary tsy atolony eo an-tany mpanjaka ny Asiria tsy akory ity tanàna ity aza miaino an'i Ezeka fa izao nylazay ny mpanjaka ny Asiria manaova fanekena amiko amin'ny alalan'ny famomezana ka mivoa ety amiko ary samy homana ny voalobany sy ny aviaviny ary samy misotro ny rano avy amin'ny lavaka famorindran'ny avy ianareo alleloia ny lohahevitra izay omenanao amin'ity hariva ity a ao anatin'ny fotoana tsy dia ho lava nefa koa tsy dia ho fohy a fa izany araka izay atonony na dia tsy dia mahay atonony azy aho a dia hiezaka aho a hianatra ny atonony ny lohahevitra dia ny hoe ataovy izay asainy ataonareo manana mpanompo ny kapiteny eto miaramila izay feheziny ka raha hoy ny kapiteny amin'ilay miaramila ambany fahefany hoe
mandehana dia mandeha ilay mpanompo ary amin'ny anankiray avia dia avy izy ary amin'ny mpanompony hoe ataovy izao dia manao izy ataovy izay asainy ataonareo dia teo amin'ilay fanasana tanikana any Galilia zay voaloha mpamantarana nataony Jesosy eny efa fatapatatra mariany moa momba ny Jesosy fa zanak'Andriamanitra izy koa rehefa nanatrika fanasana tanikana any Galilia izy ireo dia lany ny divay dia rehefa lany moa zany ny divay angamba ny tompo-panasana tsy nanam-bola ividianana lany atenatenany ny ohatra angamba ny olona nasaina mo kely ny voaomana dia tsy ampy le izy lany ny divay angamba koa nisy sosososo tsy nasainy fa tonga ho azy lany ny divay dia efa lany divay dia reny amin'ny Maria moa teo amin'isy Jesosy dia ohatrany te mba hiteny izy tamin'ireo tompo-panasana hoe iry zanako ry mahay zavatra io afaka manampy io afaka mamaolana io noho izany aleo aloha anatona kely azy dia lasa nanatona an' Jesosy Maria dia ozy izy Maria tamin'ny Jesosy hoe tsy manana divay ane izy iza moa zany le tsy manana divay io lay tompo-panasana lay nanasa azy ireo tsy manana divay izy manondra n'ilay tompo-panasana zany le mpisolo anarana hoe izy eo araky ny nanaovany azy hoe ikely fa tsy hoe akory hoe lay tompo-panasana lo miteny hoe sao dia misy divay amin'ny Jesosy dia hoe tsy manana divay Jesosy fa lay tompo-panasana no nitenen'ny Maria hoe Jesosy io tsy manana divay ireo tompo-panasana ireo dia tezitra kely moa Jesosy na dia tsisy tena aza teo hoe tezitra fa le teniny mihitsy milaza hoe raha vehivavy moa mifaninona akory zasy anao tsy mbola tonga ny fotoako tiany Jesosy ambara zany dia hoe an'Andriamanitra ny tompon'ny fotoana an'Andriamanitra ny tompon'ny programme an'Andriamanitra ny tompon'ny fandaharana tsy avy aminy izay irian'olombelona tsy avy amin'izay tian'olombelona fa izao Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra rehefa te hiasa Andriamanitra tsy misy mahasakana an'Andriamanitra amin'izany asany izany engany tsiraray avy mba ino sy anatena fa ho avy ny fotoana izay esan'Andriamanitra ka na misy zavatra banga sy tsy ampy aza tsy afaka manerany Andriamanitra isika mba angataka ny ataontsika ho avy ny fotoana ameno mibanga rehetra ny Andriamanitra ho an'izay mino azy noho izay dia hoy izy Maria nitodika tany amin'ilay mpanompo hoe ataovy izay asainy ataonareo aza manda naza manohitra aza miavinavina fa izao ataovy izay asainy ny ataonareo riavana malala raha laisiana bary eto amin'izao toerana izao na inga kapiteny nitady fanasitranana ho an'ny mpanompony izay narary dia nilaza fa tsy mendrika hidirany Jesosy ao ambanin'ny tafotranony noho izany miteny fotsiny Jesosy hoe sitrana lay mpanompo nga kapiteny dia ho sitrana ny mpanompo satria ny tsorovavolombelona nga kapiteny ny amin'ireo miaramila ambany fifehezany manao hoe ireo miaramila mba fifehezako ireo dia izao manao zay ampanaoviko azy raha hoy ao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy ary amin'ny anankiray avia dia avy izy ary amin'ny anankiray ataovy izao dia maninona dia manao izy zay zany no tenin'ilay kapiteny ny tsorovavolombelona ny ambany fifehezana rehetra dia manaika manao zay ampanaovina fa izay no lalana ahitana fambiazana zay no lalana ahitana fitahina aka tao amin'ilay fanasana tanikana tany Galilia ny fanaovana izay asainy Jesosy atao dia ahitana vahaolana tamin'io tsy fampiny divay io tamin'ny tsy fampitsakafo io manao zay asainy Jesosy atao hoe zao atao zay no andrasany rehefa manatanteraka ireo mpanompa ho avy ny vahaolana zay omeny Jesosy azy ireo halleloia mba mila izany vahaolana izany ve ianao tonga eto androany mampalahelo hiavana indraindray dia ny olona mitady vahaolana ny olona maniry vahaolana ny olona mitady fitahina ny olona
te ho salama ny olona te ho sitrana fa saingy zao tsy mietsetra ny anao zay ampanaovina ary totsiresilay ny akato zay ampanaovina fa miaino hainy fotsiny izy a malonany reny zay mety hoe zavatra ilainy ireny vokatra izay de tsy mahita vaolana izy a tsy mahita fanasitranana izy ary zao koa nefa eo alohan'ilay vaolana ilainy lay fitahina ilainy de ity koa ny tsarovy misy olona zay atsangany devoly nanakivy anyelingelina ary anakana ny finoanao an'Andriamanitra anakana ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra de tahaka nga Rabsake zay miaramila nga Sakeriba mpanjakan'ny Asiry inona nataonyty Rabsake ty ezeka mpanjaka miteny amin'ny olona hoe matoky an Jehova ianareo aza matahotra zay tenyrenareo aza matahotra zay fandrahoana amin'ny fahavalo hoe ahita raharaha ty tanàna ity horava ity tanàna ity satria horavany mpanjakan'ny Asiry ezeka miezaka mitona ny olona atoky an'Andriamanitra Rabsake ndray miezaka mitona ny olona hoe aza mitoky ny teniny ezeka aza miaino ny teniny ezeka mpanjaka aza mety apatokiny an Jehova aza mety ampivavahana aza mety ampivadiny aminy aza mety ampitoriny teny aza mety ampanolorany teny aza mety ampaminjeny vavaka marainy aza mety ampamakiny baiboly aza mety ampandovany ampafolo-karena zany nataony Rabsake eo alohan'izay no tsy maintsy miezaka isika zanak'Andriamanitra mamantatra an'ireny feo zay tonga ho atsofotsika ireny mandinika ireny feo zay tonga ho atsofotsika ireny ndraindray feony devoly animbanao anakana ny soa zay tokony nomen'Andriamanitra ho anao ndraindray feony devoly anakivianao atonganao angatsika atonganao iemotra atonganao iverin-dalana atonganao iala amin'ny mampino anao fatako tsara riavana malala fatako tsara de mivava mandrakariva hoe Jesosy o mitenena amiko ianao a fa voninanao zay rehetra ampanaovinao a Jesosy o vonina venao anao zay ampanaoviny Jesosy ianao za milaza marina fa ara-baiboly zay rehetra manaiky a le baiko zay nomena azy manaiky ny baiko zay ampanaovina azy ary fataro fa tsy Jesosy aminy no baiko fa baiko amin'ny alala mpanompony a Andriamanitra ary ndraindray koa Andriamanitra mampiasa olona kotrany mpanompony mpiara-miasa mpiara-mivavaka ary ndraindray koa azy Andriamanitra mampiasa olona ambany grady noho ny teny kelikely noho ny teny madinika noho ny teny kanefa mitsino zay asony teny mitsino zay atsara ny teny mitsino zay ho avy mafinaritra ny teny fa zao rehefa avy amin'Andriamanitra le izy na izy ampiasainy na izy ampiteneniny na iza irana hoe asavy manao an'izao ihany asavy manao an'izao ihany ny anjaratsika tsirairay avy rehetra manao zay asaina ataotsika raha soatsika de ho hitanao a fa izy fitahin'Andriamanitra lehibe ho voaray amin'izany mafy ny aleloia azafady hijery olona iray tsika zay nobekon'ny olona ambany fahefana hafa le kapiteny teo a ambony fahefany no mibaiko azy de manaraka ho azy ireo miaramila ambany tsy fiezany fa ato amin'ity toko ankiray ity a andininy vitsivitsy reto a de mpanompy iray no mibaiko azy de hoeno isika nge a lay teny Samuel voalohany toko fahasivy ndininy fahenina ka hatramin'ny fahavalo zao ny vaky ny tenin'Andriamanitra mana hoe Samuel voalohany toko fahasivy ndininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo fa hoy ny mpanompony tamin'ny isa tsara hoe ny teny eno tsara fa hoy ny mpanompony tamin'ny mpanompy zany le miteny eto ino misy lehilahin'Andriamanitra amin'ity tanàna ity ary lehilahy malaza izy za rehetra lazainy de tanteraka avokoa ho andeha isika akany a fa angamba torony atsika zay lalana tokony aleatsika lay miteny de mpanompo na zatovon'ny Saoly zany hoe mpanampin'ny Saoly zanaky Kisy avy amin'ny fotony Benjaminina moa io de lay mpanompo no miteny amin'ny Saoly eto Saoly ny lehibe zany hoe Saoly ny kapiteny ary nga kapiteny ray eto ny bekony inona moa zany ny atony ifampitaoman'izy mirahalahy eto
very ny briky vavin'ny rainy Saoly dia ny rany i Saoly mitondra aza tovak'iray dia mandehana mitady ny briky ianareo rôlahy dia lasa izy rôlahy nandeha nitady ny briky nandritra ny 3 andro fa tsy nahita ny briky zay toerana nale tsy nahitany zay nale tsy nahitany zay nale tsy nahitany lany ny fasiteny an-dalana dia teo amin'izay inona ny atao briky tsy hita andao ody fa sao dia sika indray no ahinikaiky aty sao dia sika indray no manahirana nikaiky aty hoe very any le zanako matomisary any 3 andro lany zay sakafo eo amin'izay le mpanompo ny teny ohatra misy leilan'Andriamanitra ty akaikikaiky aty ndao sika nytany azy iza no miteny lay mpanompo ao no miteny masina ianao misy leilan'Andriamanitra amin'ity tanàna ity malaza izay lehilahy zay ka zay lazay ny tanteraka avokoa ka andeha mba akany fa izy no anoratsika ny lalana zay alehantsika ahitana ny briky sy ahitana vahaolana satria lany ny sakafo dia ozy izy i Saoly eto hoy Saoly ka inona nefa no atsika raha ho any amin'ny leilahin'Andriamanitra isika tanapolo ve inona ny atolo-tao azy fa anao taloha zany rehefa makany amin'ny leilahin'Andriamanitra dia tsy hoe misehoseho foana fa mitondra fanomezana mitondra fanampiana dia tahaka n'ireny ataonareo amin'ny ray aman-dreny eto amin'ny foibe rehefa anatinandreo ray aman-dreny dia mitondra fanomezana mitondra arakarak'izay fimbin'ny tananao dia zany ny fomba tany aloha rehefa anatona ny leilahin'Andriamanitra dia mitondra fanomezana tsy hoe tsy maintsy zay fa ny olo-kely zay tahin'Andriamanitra dia mahalala fa tokony atao zay tsy hoe mangary posy tsia na hoe mangataka tsia fa zay lalana tsara fa andeha ny baiboly no atoranao zay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto fa endrena izay anankiray alleloia vonina avy anareo anao an'izay asain'ny tenin'Andriamanitra atao manaova izay asainy ataonareo anisan'ny anankiray zany zay dia teny mo Saoly hoe tsy manana tsonitsika dia hoy ny mpanompony aty amiko mbola misy kely fa andao entina ho an'ny leilan'Andriamanitra dia atorony atsika izay masoso mahatsara atsika riavana nanaiky Saoly eo izy no miresakitsika hoe nanaiky izy teo rehefa nanaiky izy dia lasa nakany amin'ny leilahin'Andriamanitra manao ataovy izay asay ataonareo na dia mpanompo aza no nibaiko na dia mba fahefana aza no mibaiko dia aza miavonavona aza manda na izy ena samy mpiralany efa mpibaiko samy mpiravavany efa mpitarika dia reo tsara rahalahy eo rehefa mahasoa rehefa mahatsara rehefa ampiroborobo ny fiangonana ampandeha ny asan'Andriamanitra hiparita amin'ny filazany tsara na dia samy rahalahy azy na dia samy mpiravavy azy ataovy izay asainy ataonareo mafy alleloia azafady misy fitahina matsy ao anatin'ny fanaovana an'lisa zay no anomezananao an'le baiko fa tsy hoe za mite hotahina za ty ahita vahaolana za ty ahita n'izao nefa tsy vonina anao zay asainy atao eky zany zao Saoly nanaiky anao zay nasainy mpanompony atao inona ozy izy ianao hoy ny fomba fiteny malagasy nitady toko ka sendra vato naniry zaza ka terada Samuel efa tenenin'Andriamanitra milohany io manao hoe isy lehilahy lava tsanganana tsara tareha irako aty aminao amin'ny fotoana tahaka an'izao izy zany nampiasain'Andriamanitra anodina ny Saoly andeha iona amin'ny Samuel lay mpanompo iza tsara hoe lay mpanompo la niavonavona zao Saoly zay ngiavy eno hitarika ngiany mpianatra hoe za miatrika mivary nga isan'andro ka ingandra avy any baiko zay mandony karamanareo nareo ndray vy nanoranay la niavonavona zao Saoly tsy nifanena amin'ny Samuel efa miaraka amin'ny tandroka misy diloilo ao anatiny andeha ho aiza andeha hanosy tany Samuel efa vonina andeha hivavaka ho an'ny Saoly hibaiko an'ny Saoly mba hilasany fanay masina aminy raha nanda izy raha niavonavona izy votsika le fitahina so ihany fa nanaiky Saoly nanao zay nasainy mpanompo natao izy riavana malalo ho azo ny fitahin'Andriamanitra ao aoriana kely dia azo ny fitahin'Andriamanitra venao mafy ny alleloia azafady hoy soratra masina manao hoe mazotoa mampiatrano vahiny fa ny sasany tamin'ireny nampiatrano anjeny
mazotoa mampiatrano vahiny afa-tsy mivahiny pisoloky afa-tsy mivahiny mpisango fa rehefa vahiny tsara dia mazotoa mampiatrano vahiny fa sasany tamin'ireny tsy nalala fa ay anjelona ivahiny ny raisiny. Inona tiako tenenina amin'izany? Rehefa misy mitarika anao zavatra tsara anatona lehilahin'Andriamanitra, tsy hoe anohatra lehilahin'Andriamanitra fa anatona hitady torohevitra angatabavaka ekeo tanterao akatoavy fa misy vahaolana omen'Andriamanitra anao anatin'izay. Mampiasa ny olona rehetra Andriamanitra na tsy mpaminany azy ampiasain'Andriamanitra hitondra soa sy fitainao anao raha akatoavinao izay atorony ianao hoe ity no lalana andriana ataovy izay asainy ataonareo. Tonga tany amin'izay izy no manina ho an'ny Saoly ny matavy no manina ho an'ny Saoly ny tsara tarehy dia niara-ny hinana ray latabatra tamin'ny Samoely ilay Saoly dia navoaka daholo ny olona lava be ny tantara fa ianao izy mijanona ilazako ny temin'Andriamanitra ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah dia voaova olona hafa ianao dia rehefa tonga aminao rehefa isy fanahy masina ilatsaka aminao dia aminany ianao dia voaova olona hafa ianao rehefa tonga aminao reo famantaranareo atao izay azony tananao atao fa Andriamanitra no momba anao. Taorinan'izay nany akeny Saoly an'le naminao izay nasainy mpanompo natao nombazy ny vahoaka maro niara nandeha taminy nanaiky azy ianao ny lehibe anay satria olona pakateo ianao noho izany manaiky izay fa ianao ny lehibe anay. Riavana malala inona tiako ambara aminao manomana fanahy masin'Andriamanitra manomana toeram-pitahiana-bolo ho an'ny Saoly Andriamanitra mihoatra noho ny rehetra fa mba hafantarana hoe mahay milina n'izany ve izy mety amin'ny ve zany dia mpanompo ny nampiasain'Andriamanitra ibaiko azy hoe ndao any amin'ny lehilahin'Andriamanitra. Eo zany tsika mila mahay mandray lesona. Zanak'Andriamanitra mila mahay manetsy tena mandrakariva manao izay asaina atao. Mafy aleloia. Tadidio sy eritrereto ilay tombontsoa be hoe fanahy masina milatsaka izy tonga mpanjaka ary izy niara-ny hinana tamin'ny mpaminan'Andriamanitra ary olona maro be no niara nandeha tamin'ny nampahery azy tamin'izany andraikitra ny saniny izany satria nahoana nakatoa ilay tenin'ilay mpanompony izy. Nanao izay nasainy atao ataovy izay asainy ataonareo zay no afatra menatsika tsiraray avy eto ka na dia ambany fahefana azy eno tsara atongolany tsara ny sofina maso matsara mampiety ary hitahin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen ane zany. Te ho tahin'Andriamanitra ve ianao? Te ho sitrana ve ny marary? Te hivavy ny olana rehetra? Dia hoy ny tenin'ny Samoely rehefa tonga tao Saoly aza manany amin'ny biriky izay nitadiavinareo tsy hita telo andro efa hita ireny na mahaolan'Andriamanitra rehefa manaiky Saoly efa hita ireny nareo mitady tsy mahita fa efa hita ireny. Ity indray ary misy baiko anankiray izay nataony ty madinika kely tena hoe ambany grady ity fa tena hoe misy fitahin'Andriamanitra rehefa manao izay asainy atao. Mpanjaka faharoa toko fadimy andininy voalohany lava be tantara no fitinika aminao dia miaino tsara ianao. Andininy faharoa ary ny Siriany nefa nivoaka nanao atokony ka nitondra zazavavy kely anankiray baba avy tany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo mivadiny namana io ary io tamin'ny tompo vaviny engany mba ho ao amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko dia asitrana azy amin'ny apokany izy zazavavy kely no niteny tamin'ny patron vaviny dia le commanda tsy teo tamin'io tsy teo ny commanda tamin'io fa le vehivavy patron vaviny teny aminy engany ao izy ny tompoko mba ho any amin'ny mpaminany any Samaria misy mpaminany any dia ho sitrana amin'ny apokany nga commanda na ny patron lehilahy dia ozy le patron vavy zany ve ka raha misy manasitrana zany andriky kalakely nahoany reto ny lasa baba ty aminay aty nga tsy mahavonjy ny Andriamanitra reo no nalasa baba ty nareo ka mpiasa tano aty aminay zao nefa misy an'izany tsy nanao an'izany lay vadiny ngara commanda tsy nanao an'izany izy fa inona ny natao tonga dia
nanaiky ilay telyle tsy haiko lalaty kely fa nampiasain'Andriamanitra tsy haiko lalaty kely nampiasain'Andriamanitra te hiasa anasitana ny aretina Andriamanitra fa tsy zava-dehibe tiany ho tanterahana na tiany ho atao tsy vola be no takiana tsy arena no takiana fa ny laila dia hoe ataovy izay asainy ataonareo. Halleloia, mafy halleloia. Dia niteny tamin'ny vadiny amin'izay ramatoa, oinga komanda ahoana zao ny teny le zazavavy kely mpanampy an-trano kely ty engany ahony anao any Samaria fa misy mpaminany any asitana anao amin'ny anao ty boka firehetra ity tahaka ny mananasy boka mitaingitreza boka gradé engany mba hoanony ianao dia nanaiky antonga komanda général moa zany raha marina nanaiky izy hoe ay ve zany lao aray teny amin'ny mpanjaka ilaza aminy amin'izany ohatra mpanjaka misy dokotera asitana any Samaria noho izany miataratasy ao any dia meme mpanjaka taratasy mazava tsara raha tonga ty aminao ty général mitaritafika ako ty dia ohatra ianao mba anasitana azy amin'ny abokany vola hoentina ampitondrainy ho sara-pitsabony ho sara-pizahany ny aretina dia izao ao ny talenta vola fotsy ao ny talenta vola mena ao ny akanjo itelopolo miova zay rehetra ilainao vitanay izany zay ny manamaizanay mpanjaka lehibe eniky ny aza voninahitra ny vola raisy nentinga général tany amin'ny mpanjaka ny Israely tany Samaria ny taratasy dia vakiny tonga dia vita ny akanjony ny rialiny tiariny mila ady amiko zany ozy izy Andriamanitra anga ka asitana olona amin'ny abokany eny mpaminany Elisa amin'izay fa mandrita ny fitafiny nga mpanjaka ny Israely dia ozy manao hoe asay vomaky aty ho izy izany komanda général zany fa ilaina izy misy mahasitana ty misy Andriamanitra mba ho fatany fa misy Andriamanitra ato amin'ny Jesosy mahony soibe akorin-drano. Halleloia, ripitoko ty any Akalamanjana ary ralasana ba paritakerana Tananarivo lazao amin'ny olona rehetra any misy Andriamanitra manasitana eto amin'ny foibe akorin-drano. Tsy mila vola izany aretina tsy mandray vola misabo ny ilaina dia hoe manao zay asainy Jesosy atao dia sitany. Mafy halleloia azafady. Lasa amin'izay nga généraly andeo any amin'ny mpaminany any Samaria ao amin'ny mpaminany fa tsy tany mpanjaka kay le izy tonga tany dia tsy maintsy nisantazatazana teny dia hoe izy généraly jereo amin'izao nareo hoe dia mbola ny tany ihany fa zao mibokitako ay généraly ony ay teneno izy ndano ony hoe misitrika ipito any amin'ny onjokodanina dia dio ianao tokony mivoaka mihitsy izy hoany jeriny dia positif fa tsy aniraniraka any anaty fotakany ny onjokodanina zany ane mamotaka rehefa fahavaratra tondraka mihoatra ny molona izy ny baiboly dia mamotaka tokony hivoaka izy zany tsy hoe mba mafalalany na mpandoaka zorodinako irana sitrika any amin'ny rano mamotaka zorodamina tokony mivoaka izy nijery tsy mijery an'izany ho baiko dia ho sitana ataovy izay asainy ataonareo dia ho sitana venao ralasana bavy dia omena Andriamanitra vahaolana venao ralasana bavy ataovy izay asainy ataonareo zay mibaiko. Tezitra be ny ianao tena mpanambany olona le pastera zay mavoa amin'ny pastera tsy mianatra pastera badolahy manambany olona tokony mba mikomprandra tsara hoe zao io olona io mahay mandray tsara sy ny rehetra fa alefa any amin'ny rano tsara noho ny onjokodamina hony hoe abana sy faripara hony Damaskosy any aminay ianony izy hoe nisasa diadio ka raha madio maninony ianao zay mandritry ny fotoana lavabe zay ianao no tsy nisasa tao eto ianao vao hoe any any avinavinao any ianao nisasa ela be zay hony abana sy faripara tao aminao tsy nadio tao ianao eto ianao tonga na efitra onjokodamina zay ianao vao andeha ho any misy olona ane miavinavina hitoriana telo miavinavina to amin'ny andray fanasitanana miavinavina to amin'ny andray fitahina miavinavina miodina nefa le ty amin'Andriamanitra hoe misy typito amin'ny onjokodanina hony hoe enao dia ho sitrana amin'ny abokana ny hoditra hony hoe ho tonga taka ny hodi-jaza kely
na dia 10 taona aza hoe ianao, 10 taona ianao, efa misy pilintare ianao, efa miketrona, dia izao tonga taka ny hodin-jaza kely indray hono hoe ny hody zao. Zay ny fampanantenana. Fa ny azy ny voninahiny ny nanina azy, tezitra dia lasa. Tarangandeha, miakara, lasa hitaingana ny briky sy ny mole sy ny namany. Andeha ho aiza, ndeha hody e, tsy milamina ka, manambany olona ka. Hiavana malalo, tsy manambany olona mandohalika eto amin'ity toerana ity a, fa mampaneritsena anao, mba nandratan'Andriamanitra anao zany e. Mafy aleloia azafady. Tsy manambany olona mampifadianina olona e amin'ity toerana ity, fa mba hanomboana ny nofy izany, hanomboana le olona taloha amin'ny tenany zany, mba tonga olona vao amin'ny Jesosy ianao e. Mafy aleloia azafady. Ty amin'ny mpanompo ny teny an-dalana tonga dia mibahanany amin'ny moleny. E generaly, ahoana betoan'ilay mpanompo, efa mafy loso mety ho sitrana, vara amin'ny betoany. E generaly, ahoana ka na le taleta sekely 10 ara ve, sy le taleta volafotsy zao sy ny 30 raha ireny ala ve ny vidin'ny fanasana tsona aloha asika ve, ary tsy efa nanomana an'izany ve asika, ka zay baiko tsotra kely nisy ty pito amin'ny Jordana dia adio, dia alao ve miezaka, ary ianao taka ny hodi-jaza kely e, ny ahiko aminao raha zao vonjy ho jejo rasy indray, satria ho tsara tarehy kely ianao, alandalany kely ianao. Halleloia. Ay, dao ary fa tsy maninona e, dao akatoavina, ataovy izay asainy ataonareo. Tonga teo amoronony amin'izay, tsy mijery an'ilay olo Maria potaka sy ny rehetra, fa tena niosina amin'izay. Alefa tsy mijery ny grady sy ny rehetra, fa ny rehetra mitazapotsiny ny mpanompo croiser les bras. Satria matsy rehefa ozy ny tantara hoe rehefa misy zany a ny inona moa zany le fanazarana miaramila, dia vao maraina be dia ny kapiteny sy generaly miterika eo a, fa ny rehetra plus potaka milomano vao amin'ny efatra glasé zany fa teto mifamadika ny tantara, mpanompon'ny ray miterika io fa ingara indray ny nasofoka. Ataovy izay asainy ataonareo. Halleloia. Mafy halleloia azafady e. Mila fanetetena lehibe ny fitahin'Andriamanitra e. Mila fanetetena lehibe ny fanandratan'Andriamanitra. Mila fanetetena lehibe ny fanasitanan'Andriamanitra e. Mafy halleloia. Sitrika indray mandeha niova lasa maramara, sitrika indroy intelo inefatra lasa bobiboby fotsy hafahafa zany. Indimy enina io fa efa niena alefadefaka ohatran'ny zaza 10 taona. Ny sitrika fampitina io fa ohatran'ny zaza 1 taona, zaza 5 volana. Ha! Fifalinana izao nenao. Tena misy Andriamanitra marina eto amin'ny Israely fa manasitrana. Misy Andriamanitra eto amin'ny Jesosy mamonjy e! Zay mitady fanasitrana nalazao, arao zay tokony paster anareo e, président manorevitra anareo, paster atoky manorevitra anareo, paster Nemesy manorevitra anareo, mpampianatra tanora manorevitra anareo, chef district manorevitra anareo, ny chef section manorevitra anareo, ny rehetra manorevitra. Ataovy izay asainy ataonareo, ho sitrana ianareo, hiala ny fahotana ianareo, ho vavody ianareo. Ataovy izay asainy ataonareo. Faly amin'izay. Tinona ny nataony? Ndao verina any amin'ny lelahin'Andriamanitra. Tena verina tany amin'izay dia zany lo paster amin'ny fanomezana. Tena mialatsiny fa tena saika votsitra ny fitahina raha ny avinavina. Raha tsy nanao izay nasainao natao, baiko hoe mandehana misitrika ipito zana noho iny. Ka isitrana ty ary no misy fanomezana. Dia tiany lelahin'Andriamanitra tena hotsindrina tao amponiny zay rehetra nanatrika teo, ny hoe tsy vidiana vola fa manao izay asaina tao. Zay ihany, manao izay asaina tao. Fa tsy hoe ty misy vola dia mba ataovy an'izao a, ty misy vola dia mba ataovy an'izao a, ty misy vola dia tsy vola, tsy fisolelana, fa manao izay asaina tao. Dana hoe tsy misy olo vola fa tsy fandraisam-bola zao, tsy fotoana zany zao, fa izao ihany
rehefa nakatoy ianao dia misaotra anao makasitraka ho tahin'Andriamanitra ianao anahaka anao daholo any amin'ny mpiany Jesosy mamonjy rehetrarehetra ery amin'ny Madagasikara na tamin'ny Palestina azy ilay resaka dia izay zany ny avatra mba anahaka anao an'ireo ralasana bavy rehetrarehetra ka tsisy hiteny hoe tsy ao tsony Andriamanitra tsy miasa ao ny Tompo tsy miasa ao Jesosy tsy miasa ao ny fanahy masina tsia mbola ato Andriamanitra mbola eto Jesosy mbola mamangy eto ny fanahy masina fa zay te hatsapan'izany ataovy izay asainy ataonareo zay ny fanafody niainga tany amin'ilay zazavavy kely dia nipita tao amin'ny madame général dia tonga tamin'nga général teo amin'ny gradiny dana misitrika nanaiky raha lasehana bavy eo inona re mibaiko omeny mpanompon'Andriamanitra anao hoe eto amin'izao toerana izao inona ny baiko omeny ireny olon'Andriamanitra ireny leilain'Andriamanitra ireny miangavy ianao an-tanandroa andao sika rehetra hiaraka akato e andao hiara anaiky e hiaranao zay sainy atao fa izany no hitain'Andriamanitra amin'ny sainantsika tsara iavy e mahatonga olana mahatonga problème ne dia izao nisy fanaovana zay asainy atao anisy famitana zay tokony atao fanoerana zay baiko rehetra mena dia mahatonga olana sy problème dia andrasana fitahina izany fa andao soroatsika izany ny soroana azy dia hoe manao zay rehetra asaina atao isika tsara ia ho tahin'Andriamanitra ny amin'ny fiaina tokantranonao ho anao zay rehetra pakato e ho tahin'Andriamanitra ny any asa-pivelomanao ho anao zay rehetra pakato e ho tahin'Andriamanitra ny any zanakao mba ho lasa lavitra ny areny ho anao zay rehetra pakato izany alleloia mafy alleloia safady amin'izany ka lany ary ny ora nitoko teny vao mifisasaka inona ny ataoko ny afatra dia tsotra manao zay asainy ataoko alleloia ka maro be reo zavatra asainy tenin'Andriamanitra atao raha manontany rehefa inona ary leo atao e inona ary leo atao manatona ny lelain'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Saoly ary eto sitrika ipito amin'ny onjorodana tamin'ny andron'ny komanda ary tany amin'ny fanasana tanikany feno rano ny siny feno eto amin'ny olony avy tovozy amin'izao hoeto amin'ny mpandahatra amin'ny fanasana zay no raisitsika ameno siny ameno rano ny siny ty tenako ty no siny io tenanao io no siny ny vavaka no rano ndao fenona vavaka ny tenatsika tsara iavy matsatsotsatso hoe mivanolora-tenanao hovain'Andriamanitra tahaka ny divay zany raha feno vavaka ianao mafy ny amenina azafady zay mino tsy hoe olona tsy mivavaka dia iova divay ho azy fenona rano aloha ny siny zay vao tonga divay fa tsy hoe asirano kely ray kopy dia ho tonga divay asirano tapaky ny kopy dia tonga tirano tapatso dia ho tonga divay asivo mijoro izy mibitsibitsika kely tsy mba bitsibitsika ny lava nify akorika ny lavitra ny maheny taloha fa bitsibitsika tsisy maheny ahoana ny atonga divay an'io ary ahoana ny atonga an'io ho lasa fitahina ho amin'ny avy ho lasa vaolana ho amin'ny avy iavana malaza raha izasy ianao feno vavaka ameno rano ny siny adiny ray lasaka fahatelo 12 telopolo efapolo adiny ray lasaka fahatelo le toko teny apy zay feno rano ny siny vononay vavaka fianareo vavaka le rano feno rano ny siny feno rano le ohatran'le diloilo n'lay vehivavy tonda teny tany mihina bilany dia nanao izy dia nivahan'Andriamanitra ny olona tamin'ilay diloilo tsy toreny iny fa mbola mandany fiafakadiny koa na 20 mitra raha mbola hazavaina manaova zay asainy atao fenoy hatramin'ny molony fenoy vavaka ny tena ndao sika tena hivavaka ny alao zava-dehibe ao fiainanao Andriamanitra lay toeram-panasana tsy apy divay rehefa tena mivavaka ianao Andriamanitra ny ameno an'izany divay manana ambiany ary matsatsotsatso rehetra eo amin'ny tenanao ho lasa divay aoka ny teninareo ho ao fahasoavana manakariva ho mamosira mba ho fantatrareo zay tokony avalinareo ny olona rehetra vonona hivavaka avy anao izy ny ray aman-dreny rehefa miteny vonona hivavaka avy ianareo ndao tena hivavaka isiky tompo ataovy izay asainy ataonareo inona ary zany zao nasaiko ataonareo vavaka dia vakio koa ny baiboly inona no asiana ataonareo maky baiboly
ataovy ny ampahavoly karena. Inona nasaina ataonareo? Ataovy ny ampahavoly karena. Sarin'io daholo ny anabavy rehetra. Inona nasaina ataonareo? Sarin'io daholo ny anabavy rehetra. Tsisy manao lavavolo ny dalàna dia anankiray azy. Inona no asaina ataonareo? Tsy misy manao lavavolo ny dalàna dia anankiray azy. Amen. Inona nasa be dia be. Raha hoe zay zany no toriana eto dia manana an'izay foana pastera itoriana zay mandritra ny roa volana. Ataovy izay asaina ataonareo. Miditra dia mahita foana. Fa izao no afatra hoe hivavaka isika. Ngataka amin'ny tompo. Tompo ny hanampy antsika tsirairay avy. Tsara no mivavaka. Ato Andriamanitra manetetena dia hanao fahagagana eo amin'ny fiainanao izy. Ivany olana rehetra any an-tokantrano any. Zay tena hivavaka alohany hariva, ivany olana rehetra any an-tokantrano any. Zay olana nialanao tamin'ny maraina, asa trosan'olona tsy voalo, asa zay asa tsy mandeha, asa mpiasa manao atsirambona, miadaladala tady haniba masoka reny amin'ny anaran'i Jesosy, mifanahy masina fahendrenany ireny miverina vatianao. Ataovy izay asainy ataonareo. Aoka fian'ny vavaka ianao. Ndao akisika andohalika. Matareko andohalika anao zay